Manatra ny arabandray toboko lasy toboko vavy tafoanetsika amin'ity takariva ity manasanao mpanajana naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany sehatra politika ny fiafarana ny fionana tampony vondrona Europiana sy vondrona Afrikana izay nitanterahana any Bruxelles izay isan'ny nandraisan'ny filoham-pirenena eto Madagasikara anjara no isan'ny hoentina amintsika ny tatitra izay eo ihany koa ny zava-nitranga tetsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ny famorina ireo antoko politika miarady amin'ny filoham-pirenena Rajonary Mapianina ny sehatra ny toekarena sy ny tontolon'ny etra isan'ny tondrananao ihany koa zany dia manasanao aloha anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany namory mpanao gazety androany maraina tetsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ireo lehibe anatoko politika sy vondro politika miarady amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajonary Mapianina fotoana izay nitondrany izy ireo ny fomba fijery ny fiarah-miasany eo amin'izany antoko politika izany sy ny filoham-pirenena. Ny ankolafra Valmanana, ny antoko maintsoan'ny masin'ny Madagasikara, ny antoko leader Fanilo, ny antoko malagasy tonga saina, vondrona politika iarakisika ary ireo maro samihafa dia tazana teny amin'ny Colbert Antaninarenina nandritra ny valandresaka ho am-panao gazety nentina nanamariana indrindra ny fanohanan'ireo antoko sy vondrona politika ireo ny filoha Rajonary Mapianina. Raha ny fanazavan'Andriamatoa Roland Ravatomanga izay mpitarika ny ankolafra Valmanana dia mifiara-miasa ho amin'ny fametrahana ny gouvernemanta amin'ny anafanganana ny tetikasa fampandrosoana izay tarihan'ny filoham-pirenena no anton'izao hetsika natao androany maraina izao. Mifantoka amin'ny FDB voalohany dia ny hoe mivondrona anarina ny firenena izay sahirana latsaka katerena tamin'iny krizy politika nandritra ny 5 taona ity. Izao zany dia ny fanaraka zahay hoe ndao hivondrona anohana ny filoha Rajonary Mapianina filohan'ny repoblika voafidim-bahoaka. Napetraka tanteraka ny hoe voafidy ara-dalàna sa tsy ara-dalàna ekenareo sa tsy ekenareo izy ny filohan'ny repoblika ny eken'ny vahoaka malagasy rehetra ny eken'ny izao tontolo izao manohana azy zay mba hanarina ny firenena. Ny faharoa dia mafisy teo ny valazako teo tsy misy hoe PMP zahay teo na mapara na PMP sy mapara miaraka fa ny antoko politika rehetra vonona anohana zay tsangakevitra zay no nyrahina teto nyvondrona teto mba hanamora ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny filohan'ny repoblika. Tonga nanatrika ity fotoana ity ihany koa ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo voafidy tao Betroka ho azy dia ny fanohanana amin'ny filoham-pirenena no tokony aseho ahafahan'ity tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena ity mandray fanapahan-kevitra. Zavatra misy ane dia zao hoe raha fanao manohana olona zany dia mitovy ny hevitra mitovy ny taditokanga. Raha manohana olo koa zany dia manohana sisika amin'ny farany. Zahay zany nanohana ny Rajonary Mapianina tamin'ny premier tour sy deuxième tour. Zahay tao reny zany misy nanohana premier tour sy deuxième tour. Fa nisy kosa zany namaly ny anso izay nataony hery lafa nanao investiture izy tao mamasina tao. Sisy idirany resaka fanorana PM natao an-tandroany reny zany fa iporofona fa hoe reto zahay atoko politika miaradia amin'ny filoham-pirenena zany amin'ny programme nasa. Participation izy. Tsy mahamapara anakay ny viako teo. Fa maha-président toko politika anakay. Nagnaraka izay dia zao. Ambaribariko amin'ny namako reo sy mbola mitodoa ty zany zavatra nataoko tandroany reny koa. Sy zaho nanohana ny hery zato sanjato koa hoe tsy hazo laka natao amin'ny palais. Nao amin'ny tompony zany. Fa ahoana ny eritreritany saiko hoe movansy Valmanana ny PMP zay nanikotranazy teo no hazovana ato. Hazo laka natao amin'ny palais. Nilaza ireto mpanohana amin'ny filoha ireto fa tsy niady seza no mahamaika fa ny fametrahana trano ny fampihavana pirenena sy ny fahamarina toeran'ny fitondrana entina miara-mampandroso any Madagasikara.